misy antony tsy atokisan'ny fanjakana anareo. Tsy hoe tsy atokisana fa atahorana. Impiripiry moa ireo filoham-pirenena nametra tanana amin'ny baiboly manao fianianana dia tsy hamadika ny lalao nefa bombo mangalatra fo. Eo re mandreny zoky zandry rahalarana bavidraby ato za mirex podcast miaraka amin'ny dadila manankasy ny invité zany an satria ikorokoragna zay raha mikasikasiky politiky miaraka amin'ny fomban-drazagna zay antony kaiako izy nianty fa bon karakory anao zokinay? Ia faly miarabanao zandriko Arnaud. Eto moa zao dadila Limanakasy socio-anthropologue mpamerikasina zany hoe mpitarika ny empaka na ny etsiky ny Manakasy mpamerikasina mpagnazary. Dia maravoravo fa ny invité-nareo amin'ny fandaragna mamintsika ty. Tsano gaga dadila zokinakasy dadila donc zay fotony zegny nom de guerre anao zegny ya tsano zay gaga zay za pose question aminao question nakasy somary direct tegna ataoko direct foto za zegny fa ela zay za ty koragna raha mikasiky fomban-drazagna miaraka politika à Madagascar eto zay. Bon raha ndio koragnitsika eto nianty atsika koragna situation à Madagascar eto fomba fahitavanareo situation politique en tant que ma socio-anthropologue anao ndraiky en tant que ma mpandala fomban-drazagna anao zay igny araiky avô koa tsika ikoragna koa zegny fomban-drazagna koa tsy dia zegny vakian'olo loa en plus vetavetan'olo à Madagascar eto koa avô koa tsika koa ikoragna zegny antony mahatonga fiarahamonigny mahay roboka nefa nareo fomba mpandala fomban-drazagna mizafo am'le raha fa za zay tsy mahita zay ino zegny tegna zegny le anjara brikinareo zay par rapport amin'ny firobatan'ny fiarahamonigny à Madagascar eto. Mankasitraka anao zany nitarika an'izay resaka zay. Ny zavatra tiako tsindrina voalohany dia tokony tsapatsika fa ity tanin-drazantsika ity de masina. Amin'ny sehatra cosmogonika zany nanana ny asiny fonjanahary ho masina ty tany ty tsy atsika olombelona no nampisy an'izay asina zay fa efa nipetraka teto amin'ny nosy ty zany le asina zay. Fa ny zava-nisy dia misy péripéties historique marobe zay nampivadika an'izay resaka asina zay. Lasa mipoteny avy any ivelany sy ny avy ato anatiny le asina dia zao tsika mitsongolo batita tsisy zavatra raisina fa tsy hay hoe andeha aiza sy ho aiza tsika am'izao io fa tsy manana repère tsy manana fototra ary tsy haitsika hoe inona ny zavatra mety amintsika sy zavatra tokony ajorintsika amin'ny firenena. Zay zay le izy nakazy direct fampidiro question zay ama socio-anthropologue anao zay zegny karakory zay situation politiquement zay karakory zegny fahitavanao situation nisy entre le 25 de septembre jusqu'à jeudi zegny isaka fialan'ny fitondragna teo zegny karakory zay fomba fahitavanareo le zava-misy. Signe Rouge Madagascar est le seul et unique au monde. Izy miankina amin'izay foana hoe matetika atsika dia variana foana hoe miaigna amin'ny resaka république miaigna amin'ny zavatra avy any ivelany fa tsy mandinika le avy anoatiny ary tsy mandinika le hoe fototry ny aretina amin'ny fitsaboana Manakasy moa misy an'izay hoe jerenao aloha fototry ny aretina dia avy eo anao manao an'izay hoe manala farany lohany. Le manala farany lohany zany hoe mba tsy veriverenan'le aretina mba ho sitrana tanteraka le olona. Dia ohatran'izay ny zavatra misy teto Madagasikara tsy ataoko hoe spécifiquement hoe Radjoelina na Rajaonarimampianina na Ravalomanana fa hoe mipetraka fanontaniana hoe inona moa nahatonga an'ilay crise miverimberina. Io tsy resaka olona fa resaka rafitra sy ny fanajana ny fototra maha-Manakasy atsika dia ny fomban-drazana zay tsy voajery tsisy manontany hoe sao dia mba misy zavatra ataontsika amin'ity tanomasina ty ajaintsika mba tsy hiverenan'izay crise cyclique zay.
Inona moa mahatonga ny crise cyclique? Tsisy fifamatorana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Zany hoe atsika rehefa migrevy miala ihany, dia na teny ratsy io na inona hoe miala le président, dia mahita messi vaovao atsika, mahita olona vaovao hoe tiany tokony hanavitra Madagasikara. Fa adinontsika tsy le olona ny olana, fa le rafitra mihitsy. Matetika resako mantsy zany rehefa manao rente zao hoe ny olana atsika newa tsy chauffeur fa tomobile. Le tomobile mandeha mihitsy. Le tomobile fa vaky-pneu fa tsisy ilaina azy le motera, dia atsika le vahoaka zany le manosika foana. Dia tsy mahay mitondra le chauffeur, asoro indray, dia asena chauffeur vaovao. Nefa ny tena olana io tomobile io zany fa tsy mandeha. Na io zay chauffeur na mi chauffeur mahay zegny ambelanao zegny. Tsy olana ny olona mitondra, fa atsika mihitsy no mila manontany hoe inona le fototry ny aretina, dia inona ny zavatra tokony apetraka atsika amin'ny tanindrazana aty. Matetitetika verina boko hoe atsika mbola tsisy zavatra ny rasantsika nanao hafatry nandroba na motika avy malgasia atsika. Tsisy zavatra ny rahantsika nanao raha tsy hoe migrevy dia mamotika. Fa atsika tsy ary mifaneko hoe inona rafitra mety amintsika ty. Atsika tsy ary mifaneko hoe inona moa arofanina atonga an'le filoha eo tsy ho lasa dictateur. Atsika foana nge mametraka dictateur, atsika foana nge mametraka an'io e. Olona ray ve manana fahefana militaire, économique, fahefana rehetra pouvoir eo aminazy daholo. Jusqu'à juridique jiaby aminazy. Jiaby. Téléphone izy hoe gadrao reo dadalahy manakasy, tonga dia fa tsisy séparation des pouvoirs araka ny teny Montesquieu zany. Dia amin'ny fomba ahoana moa tsy ampivadika dalana io filoha io hatramin'izay, le chauffeur io. Amenao azy daholo ny fahefana. Zavatra tsy nahazahazo hoe raha amenao fahefana, miompampana, lasa dala zaho. Miliara ve amenao na, ny militaire ve maneky ana. Dikan'izay zany sahia atsika miteny hoe ny ara-drazana aza atao tsinitsinina, dia io rafitra io état unitaire central io ny mamotika atsika. Tsy possible olombitsy hafehan'ny Madagasikara zany. État unitaire central hoe mivangongo amin'olona iray sy olombitsy ary capital ny pouvoir rehetrarehetra. Any ka raha ohatra hoe any Soalala manana vy, manana pétrole sy ninona, manana varana, tsy vita lalana aminazy satria maninona? Tsy misitraka ny arena misy ao amin'ny ny isaparitra, fa tsy maintsy ny Antananarivo mandray décision, ny Antananarivo no mandrindra ny politique générale de l'État, dia misy anjorom-bala. Ka io zany frustration anaran'io. Misy zavatra tokony alamina eto hoe crise latente anatin'ny fiarahamoninao zany, fa misy olona voahilikilika amin'ny faritra, voahilikilika dia ny olona metrana fitondrana vadika dictateur satria zavatra tsy zakany lohantsika zany ny fahefana marobe zany. Na atsika angala anjely avy an-danitra apetraka président vadika io miova fotony zay tsy olombelo zay problème io. Tsy olombelo fa io système io no tokony dinina. Voalohany azavako zany rehefa aveo hoe ny ara-drazana, ny fokon'olona, ny système tokony apetraka eto zany dia ny resaka fédéralisme gérontocratique. Zany hoe état fédéral fa mifototra kokoa amin'ny fitondrany olombe.
ny mpanjaka, ny tangalamena, ny lonaky, rehetrarehetra amin'ny faritra samy manana an'izay hoe olobe zay. Bon, fagnontaniana anaka agnatin'ny raha volagninao izy. Aminaka fa mba fomba fijerinaka edy misy antony matoa zay fanjakana zay tsy magnamia anareo mpandala fomban-drazana io fahefagna karaha ataondreo misy karaha ataony agnatin'ny fitondragna ohatry misy FFKM. Ino antony aminaka, ino antony mahatonga anareo tsy ambelandreo midika agnatin'ny institution karaha io? Fotony reo tsy matoky anareo fa misy antony tsy atokisan'ny fanjakana anareo. Ny zava-misy tokony ara-tantara foana manazava an'izay hoe azavako kely aloha misy ny atao hoe inachèvement de l'histoire, zany hoe tsy tanteraka hatramin'ny farany tantarantsika malagasy. Tonga ny fampanjaka dia tonga dia efa nidira mpanjanatany, dia izy mpanjanatany fa vazaha, ka ny vazaha ny nametraka ny fitondrana ny fahefana kristianisme zany. Nadoso zegny le mpanjaka jiaby dia misy ady ara-panahy zay tsy voatery iseho fa iainana isan'andro. Raha izahay nge amena fahefana dia mongotra ho azy nge ny napetraka ny galenie ny fahefam-bazaha zany. Satria izy moa ny représente ny vazaha am'izao dia ny fiangonana kristianina. Maninona moa tsy ary nisy mihitsy hoe moasy ny mpandala fomban-drazana nandoro, tsy hoe tsy atokisana fa atahorana. Aleo azava le resaka. Hafa ny tsy atokisana, hafa ny atahorana. Ohatra zadadalahy limanakasy dia niteny hoe raha sahanareo mpitondra raha masaky dia andao hitange, dia andao hifampitsitsika hoe mandehana anareo fasan-drazanareo sy amin'ny tany masina, ohatra ny ambavany Natambo na ambavany Majamba, dia andehanare le président, mandehanare le ministre amin'ny fasan-drazana sy amin'ny tany masina, miteny hoe mianina zao, fa raha ohatra ka hoe mivadika amin'ny teny nomeko zao, raha ohatra tsy mahavita ny zavatra andrasan'le vahoaka amina mamadika manao kolokolo mihinam-bola mpanjakana, dia ataovy miolana ny lohako, dia ataovy tsy manjary ny taranako ary ho faty eo ambony seza za. Misy masaky manao an'izay, zay le tena velorano. Ny atahorana zany raha zay mpandala fomban-drazana mametraka lalàna, tsisy zavatra vilivily. Azavako. Tonga dia mahitsy zay. Ya, ohatran'ity dadalahy limanakasy matetika manao an'izao hoe tsy miviombio, mahitsy. Fa raha ohatra impiripiry moa ireo filoham-pirenena nametra tanana amin'ny baiboly, nametra tanana izy hoe manao fianianana dia tsy hamadika ny lalaom-pamorena. Nefa bombo mangalatra fo. Ie, dikan'izay tsy atahoran'olo i baiboly io. Tsy dikan'izay di baiboly zay tsy tonga dia mameliony eo zegny, tsy haiko edy io zany aminaka ireo no mametraka an'io hoe tenin'Andriamanitra sy ny tariny, fa matoa sakinao io, sakinao ivadiagna baiboly dikan'izay fa raha tsika roa arino teneniko anao hoe anao zany hoe angala vola amina, zay moa zavatra misy hoe mitrosa dia mifaneka atsika hoe dadalahy raha ohatra tsy voaloako ty vola ty dia agny zagnahary sy ny razana tany masina, engane zao mba tsy ahazo vola hoe tegna anao zany mifanta mitange ny fomban-drazana dia tsy azo kidikidina, ka amamasina azy tsy azo kidikidina zay no teneniko hoe atahorana. Fahazahoako raha volagninao zay boka karaha ty, reo mpitondra fanjakana io, reo tsy mifanta amin'ny tany masina, reo tsy mifanta amin'ny fasan-drazana andreo, fa reo mifanta amin'ny baiboly. Nefa reo mifanta amin'ny baiboly nefa reo boka mbola mangalatra, reo mamita bahoaka, reo boka mbola mavandy. Mazavane zany arino le système napetraka eto ny resaka kristianisme dia nampianatra atsika amerikeloka angalatra anao zavatra tsy manjary. Le système mihitsy zay mifavoriser olo angalatra Madagasikara io. Ka zay nge nampidirana an'io teto, nampidirana an'io aty Madagasikara sy ny Afrika, handemena ny sainanao voalohany hoe ity no masina, ity ny zavatra tokony tomponareo, zany hoe manompo vazabe Jesosy anarany, dia miofo atsika lasa tsy matahotra. Fa raha apetraka amintsika eto ny atao hoe tsy ny sy ny tody,
tsisy zavatra hoe mandoalaka anao fona dia hoe lasa voavela heloka, tsisy an'izany amin'ny fomba manakasy. Ny fomba manakasy dia nampianatra hoe rehefa anao zany manao zavatra tsy manjary dia miverina aminao zavatra ataonao, fa tsisy corruption io, tsisy hoe ibebaka za dia iconfesy dia hoe mifona dia rapitso indray manao ny ratsy, tsy zay. Ny fombatsika raha narana ny lamina ty Madagasikara ty, ary zay no iadivanay mpandala fomban-drazana hoe aza miasa lohan'izany hoe ady amin'ny corruption zany, asevo mitange, asevo mifanta le olona. Fa raha ohatra miborika tsy manaraka ny zavatra nytenen'ny vavany, inona ny teniny hoe toky vazimba hoe zay mivadika kely ila. Amin'akapaka fa zao raha volaninao zegny tsy maintsy ifiheziny le lalàgnan'ny fomban-drazana mihitsy zay le olo mitondra. Ke le olo mitondra io zay tsy afaka managna fo mifotreretana zay mivolagna aminany hoe fa za tsy hangalatra, za tsy hamitika vahoaka. Fa tsy maintsy hoe mila fiheziny amin'ny raha io fo zay fotony izy koa baka iny fa izy mety mamitika vahoaka, mivaly aminany io le raha. Tanao mizara roa ny famehezana olona. Misy ny lalàna velona. Lalàna velona fahitatsika misy ange anatin'ny constitution, misy ny anatin'ny lalàna velona Madagasikara, tsy azo atao zay hoe mangalatra, tsy azo atao manao corruption, tsy azo atao mamita bahoaka, fa mipetraka le fanontaniana hoe nafehan'le olona ve le lalàna, iza no nametraka an'le lalàna copie-collé avy amin'ny frantsay io constitution io zegny vazananao vazananao io, fa tsy mbola nisy zavatra hoe napetraka atsika teto ny arahantsika manao hoe amin'le fiarahamonina atsika. Zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe ampidiro le fomban-drazana. Diso koa atsika zany mieriseritra hoe fomban-drazana zany dia hoe tromba mandeha douane, non. Reny natao hoe rituel, reny dia subjectif, miankina aminao iny tsy terena. Za tsy andeha hoe hitarika olona hoe andao tsika nompo Andramosary na Andrenampomerina. Nenay iny zay manaraka anay mitovy amin'ny fivavahana, finoana. Conviction personnelle, anao zany no resy lahatra amin'iny dia anao no manatanteraka an'iny. Mitovy amin'ny fomba mifady nenareo iny. Fa ny zavatra hoe anatin'ny famerenan-kasina sy ny fomban-drazana, misy ny atao hoe soatoavina, fanabeazam-bony maolona, fotom-pahendrena, le mahatsikatsika, mitovy amin'izay le lalàna teneniko zay, hoe raha itsika nge nametraka hoe andao mitange le olona mitondra, tsy ilaina bianco sy ny pak zany, fa le olona tsy nanaja ny teniny, namadika ny teniny dia voasazy automatika amin'ny ara-panahy. Io tsy isy kolokolo, tsy hoe za hoe zay zavatra tsy ampy amintsika araka ny teny Diandriamalala, tsy isy firenena mandroso raha tsisy zavatra atahorana. Le kristianisme io zay tsy atahorantsika io zay tsy atahorana. Tsy hitatsika tanao ny zavatra. Ameko anecdote paradoxe ray ianao hoe misy toerana roa, église sy douane. Nandeha anao amin'ny ratsy ty ohatra ty nandeha anao amin'ny église poritra namana, nandeha anao amin'ny douane masina amin'ny Boena era Madagasikara namana, tonga dia efa maty ianao rehefa avy eo, sanatria resaka. Iza zany no manan-kasina, iza no tokony atahorana indrindra, dia ny manana an'izay hoe fanahy hafa, tonga dia efa hoe rétroactive. Fa matoa tsy atahorana ny resaka baiboly sy ny kristianisme dia hitan'ny zalahy reto zany hoe zay nge ohatra ny nametra tanana tamin'ny baiboly, zay nge niteny soratra masina fa tsy mbola nisy Jesosy nanafainay. Fa raha ohatra anao ka hoe ny fomban-drazana no nataonao somonga, tsy narahanao ny zava-misy teo, dia hitanao miolana alohanao dia firifiry moa misy an'izay, anao avy avaratra tsy kidikidianana zay, tsy mahazo magnano vava no solonjy koa tsy tanteraka,
tsy azo atao manozony olo atsika mahay ny Anjoaty zay zany le anthropologie tsika eto zay le cosmogonie tsika inona zany manakana atsika tsy ametraka an'izay ho lalàna velona hoe rehefa anao zany président tsy manatanteraka an'le voadinao dia zay fa tsy andeha amin'ny 13 mai fa anareo sy ny fanahy sy ny razana no fanaraka dia zay tsy manozona aza gaga anao hoe raha ohatra hoe tonga dia efa maty anao matory satria masina le razana sy tany diavina agnatin'izy amizay koa depuis 1972 de navy 1991 navy 2002 2009 jusqu'à 2025 zao ty dia tsara nisy fitondragna zay vita jusqu'à amin'ny farany donc tsy fitondragna ny rajonaromampianina donc avy eo mitondra olo araiky zegny arongana mitondra olo araiky zay arongana zay tsao hoe misy ifandraisany amin'ny koragna volagninao zay le raha zay ifandraisany amin'ny resaka problème ny fifantahagna io ndraiky atsika n'olana atsika gasy atsika hypocrite atsika hypocrite misy raha zany tokony resagna fa atsika mifanifanasa vody maloto zay resakako zay eto feno ozina ara-tantara eto misy hady tsy miseho masoandro eto misy fanambakagna eto misy fanaovana tsinitsinina eto maro zany zavatra tokony apetraka atsika amin'ny table io hoe andao atsika tsy fanamitamby fa tsy ady fa tonga dia efa resao fa tonga dia direct le raha misy ozina a Madagasikara foana nge misy an'izany hoe anao zao arinao tsy mahazo manambady tonga dia efa teneniko mahitsy hoe tsy mahazo manambady bory zany tonga dia misy zay fa tsy saky volagniny eto Madagasikara foana misy an'izany hoe rehefa zay maty dia zay milevina vangain-drano nefa Madagasikara tsy magneky mihitsy zany zay raha tsy zany hoe misy état marobe eto atsika mivolantsika sambo gasy nefa atsika agnato misy fagnambakagna misy fagnambaniagna dikan'izay zany araka ny teneniko zay hoe tsisy le état mbola tsisy zavatra ny rahantsika nanangana fa zavatra napetraka amin'ny vazaha inona zany zavatra tokony atao atsika andao anao réconciliation historique ahoana ny afahantsika mamafa an'izay hoe misy tany any amin'ny faritra tsy azo andehanany merina tsy azo andehanany bory zay boka pour problème tsika eto ndraiky za tsy manapaka raha volagninao fa hoe fa andeha réconciliation historique atsika azovy amizay zegny andeha ano raha zegny hoe fa karaha ataony hoe atsika baka avaratra tsy mahazo manambady bory zany azonao amin'ny fomba karakory fanontaniagna mipetraka hoe raha nisy zavatra namparary atsika angamba vazaha ny tegna namono atsika tsy azotsika gasy ve atao hoe zay anatin'ny empaka sy ny hoe société civile mima mijoro mandroso dia nametraka an'izay le méthodologie zay hoe réconciliation historique à travers les rites de transe fianjana zany io atsika mieritseritra hoe radama zany fa maty fa amin'ny ambo tsy miaro zany fa ny ambo fa mifanahan'ireo mbola eto mbola misy mianjaka an'izany azo ataony miantso an'ireo ireo tsy mifanaraka ireo hoe ho avelanareo am'izay ve ny taranaka famela ve ny taranaka atao zany zavatra zay satria avy amin'io ane mahatonga antsika mifanavakavaka mbola mipetraka amintsika zany le ozina sy ny lonolony anatin'ny fiarahamonina ka rehefa tonga zany miditra amina ministera anao sy ny banque sy ny zavatra ambonimbony dia hitanao hoe elako tsiny bory zany maro merina elako tsiny fa tsy fankalana zay dia misy lonolony avy amin'ny sisiny hoe zahay ohatrany tsy dia mahazo toerana zay ohatrany tsy voajery avy amin'io ozina ara-tantara io mahatonga atsika tsy mety mahatafatsangana état unitaire
voateraka anao dia efa ampianarina tandremo fa reny fa valontsika dia rehefa ato koa zany hoe aza matokitoky an'ireny côtier reny izy nefa mahazo tombotsoa amin'izay vazaha zay mihitsy ne eto zao ty day karaha ataony za tsy asitroko fa fiarahamonigny nisy zany nisy nitaiza za tagnatin'izay hoe za tsy mahay fa ino raha tsy nataondreo borizany taminay za tsy mahay zegny fa reo direct ray aman-dreny mivolana fa mitandrema anareo ndraiky reo borizany igny mitandrema za sura fa koa fa reo Antananarivo eto koa mivolagna zay koa mitandrema anareo ndraiky reo olo amy lakôty io mitandrema anareo ndraiky aza manambady reo io ke raha diniko amizay nefa amizay anao koa fa ikoragna hoe entre borizany ndraiky côté direct fa misy mivolana fa atsika ty malagasy araiky fo izy boka raha volagninao zay fa atsika hoe hypocrite dia tsika tsy masaky anao koa fa tsy tiako arino anao tonga dia efa teneniko hoe andaotsika hiady dia atsika hifamono zay toetraina zay zany tsy ananatsika hoe rehefa misy zavatra tsy tianao allo izy io resantsika am'izay ke zay boka tsisy olo masaky magnabiagna sujet io ne fa zay am'izao mitondra an'izay hoe atsika aza mifampiatsara velatsy fa tonga dia efa potsery hoe problemtsika tiane ny avy Antananarivo dia miezaka mitazona an'izay état unitaire zay satria tsy managna ranomasina satria tsy managna ato amina resaka arenak'Ebontany inona zany zavatra tokony atao andao ifampiresaka asorina ty ozina ty ny ozina sarotra sorina io fa rehefa mifanaraka hoe andao antsoatsika tsy mpanjakabe tsy miaro antsoatsika i Andriatsoly Andriamanavakarivo antsoatsika Radama Andrenamponomerina antsoatsika eo satria fomba zany rehefa anao zavatra boeny dia antsona Andramosara antsona Andramandisoarivo Andramboinarivo dia mety misy manontany hoe antsona ohatra ny ahoana ampianjana hoe miantso anareo dadilahy fa firenena ty ady koa tsy mety milamina avy amin'ny adinareo tagny nareo fa tsy eto zay anangana firenena am'izay mba ialany zay le lonilony zay afaka karaha fa afaka mifankaty am'izay anao ohatra hoe ry karaha fa dikan'izay zay le raha zay ozogno zay hitanao am'izay koa hitako am'izay za mahita karaha ataony za resaka hoe fédéralisme io aminakazy za côtier fa zo fitiavantegnany côtier fôtony Antananarivo tsisy ranomasy ino ma mahatonga hoe olo amin'ny lakôty am'izay mivola fa ataovanareo état fédéral fôtony amin'ny lakôty presque complet raha jiaby ro eto ino raha misy am'reto eto tsisy raha anange le raha tiako tenenigna tsy amegna tsigno any ampovoan-tany fitiavantegnany côtier mahatonga reo mitady raha mitazogno an'izay hoe état unitaire zay fa io ny olanatsika nge matetika resahako amin'ny zala fédéraliste hoe afaka tena mavaolana io fa aseho fanazavana ny olona tsy normalement nge resaka territoire zay fédéralisme zay tsy resaka foko zay le mila tandremana fa rehefa hoe lasa resaka foko dia tsy mipaso lasa hoe zay avaratra nareo varatra moa tsy mandeha atsimo tsy mandeha antignanana fa tsy isono olona zany hoe zay avaratra zay mila olo boka amina eto non tsy any nefa mentalitén'olo fa presque karaha zay mila olo boka Madagascar any le teneniko zay hoe io afaka zarana territoire hoe ty ny diana ty ny sava ty ny boeny ohatran'izay dia nitondrana azy tsy resaka foko io ane no mamono atsika io izy moa tsy mifamelona eto Madagasikara eto anao zao mieritseritra hoe atsimo tsy mamelona anao zay no voleny vazaha amintsika resaka foko ty atsika pijirany atsika tsy maintsy hiara iaina olona raiky ane atsika io fa tsy mipetraka zay le unité nationale zay ary raha tsy mipetraka unité nationale le fitambarantsika io dia sarotra ny ametrahana rafitra eto araka ny teneniko zay hoe mila atsika manao réconciliation historique à travers rite de possession zany hoe antsotsika reo olobentsika reo antsotsika hoe dadabe dadilahy karaha blocage tsy afahanay mandroso raha ty
tsô mba afaka na misy réparation tsy manino miteny hoe zay tsy magneky koa tsy ao amby zato ataontsika ao amby zato vonitsika ampasina tegny vonitsika amin'ny grotte-ny Ankarabe igny zany grotte-ny ino agnaranazy tiky satria tao nisy afetsena zay boko le tiatsika hoe hazavaigna nisy afetsena tao nisy fanafigna rehefa tsy resy ny antakaragna nitovy tany amin'ny sud-est ny Antesaka dia nampiasa afetsena ny merina hoe tsika fa tsy ady fa andao hisotro toaka ohatrany ataoko io dia niara-ny sotro toaka rehefa mamy zany ny adversaire ny antakarana na ny Antesaka dia firana aty amin'le rehefa voafira eto tsy afaka mitsangana dia nitsondromina meso niaraka tamin'ny anglisy radama tamin'io dia tsy maty nandeha nandositra anaty rano nanozina zay ne mahatonga atsika io zany misy lonolony tsy hoe alany sakalava ny merina sy ny ohatran'izay fa le tantara zay tsy resana tsy apetraka amin'ny table hoe misy lonolony ara-tantara amintsika mahatonga ny taranaka metraka an'izay foana hoe raha zahay dia tsy hanambady an'izao tsy ara-iasa am'izao dia rehefa tafiaraka nefa n'olona reo na miara-miasa dia miseho foana le fifamadina satria mipetraka n'le oziny dia izay zavatra zay zany mila apetraka amin'ny table carte sur table hoe atsika anangana firenena amin'izay zay ny andrasana amin'ity refondation ty ka alohany ananganana an'io dia jereo aloha le fototry n'le aretina inona n'le fototry ny aretina ozina avy amin'ny fampanjaka ozina avy amin'ny olobe misy koa tamin'ny 1947 izany namadika mbola ozina zay ka mba tsy hatonga atsika zany ho valalan-karina eto foana dia jereo le fototra n'ity aretina ty fa avy amin'ny ozina avy amin'ny lonolony amin'ny tantaratsika dia zay le hoe réconciliation historique à travers les rites des trans maromaro ankoragnitsika teto zokinay dadilahy Limanakasy ino zay solution zegny tegna malakilaky zegny fa maro ankoragnitsika teo mazava aminakahy tsara hoe tsika tokony magna réconciliation historique volagninao fa solution zay amianao fanjakana zegny sy amezanao zegny any vahoaka jiaby zay mba hoe otontotro zay fa tegna tsika diso lalagna zegny amin'ny fiainagna iagnantsika eto zegny ia zavatra niteneniko hoe ameo any ara-drazana amin'izay andamina nyty tanàna ty matetika atsika inona moa mahazo atsika ty isika misy zavatra hoe alamina eto FFKM fa hitatsika nge faina FFKM teo nandeha n'iny crise iny olona mivavaka ao aminatiny FFKM dôly reo misaradala reo mandeha mangalatra mikatravahoaka io reo na président zany na mialatsiny manonona anarana na Ravatomanga olona mivavaka anatin'ny FFKM olona tsy tapaka mivavaka isaka lahady dia raha ohatra ka hoe tena ray aman-dreny marina ny FFKM inona moa tsy avy tany mandravina ny adiny ataontsika Ravalomanana sy Rajoelina inona tsy avy tany reo mba mametraka an'izay hoe rehefa nareo kosa mampijaly vahoaka tonga dia fa zahay FFKM mihitsy miteny hoe tonga dia fa tsisy manompo ny Rajoelina na Ravalomanana ntsony olona avy ao amin'io FFKM io dôly nitondra atsika hatramin'izay tsy ary nisy mihitsy mpandala fomban-drazana akoatrany Philbert Tsiranana zay mpandala fomban-drazana ary sany tsy teneniko hoe mba mipetrara amin'izay apetrao amin'izay ty hoe ny ara-drazana aza ambanibanina ameo sehatra amin'izay ny ara-drazana amany ty olana ty ny ara-drazana teneniko tsy Tananarivo irery ihany fa era Madagasikara zavatra tiako tenenina ohatran'izao rehefa misy ady any atsimo avaratra izy ny kahina
antsoina mpanjaka isa, antsoina prince Guy. Fa tsy mikaiky pasteur. Tsisy pasteur ary atsika nahita hoe nataony inona moa Jesosy Komondry. Nataony Jesosy Komondry namotika toerana masina voatsela teo, zay ho areninay voatsela. Fa ry zareo zany mitovy amin'ny mpanao politika, miaina amin'ny resaka fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena. Fa tsy mifototra amin'ny fitadiavana vahaolana eto Madagasikara. Mazava ho azy satria ny tanindrazandreo dia any amin'ny paradisa anakoatra tsisy hoe anome proof fa miexiste marina. Fa ny mpandala fomban-drazana dia voahiraka anavotra ny taniny, iaro ny taniny. Ary zay ny teneniko hoe raha ohatra ka tsy amenareo sehatra ny mpandala fomban-drazana, zay nge manana fombanay, ary nataoko voatsela. Ary raha tsisy an'izay zavatra nataoko zay, tsisy fitondrana ny ongana teto. Ny tsitsika nataoko, ary maro maramila nandray anjara, maramila radrazana io nanala ny fitondrana teto. Ary mbola verina koa fa ny asinay dia tsy maty, ny asinay dia mipetraka ao aminay foana. Ka na amenareo sehatra zahay na tsy amenareo sehatra dia hainay ny ataonay. Fa tsy misy tsony olona a Madagasikara eto afaka anao didiko fe lehibe. Tsy misy tsony olona ampiady vahoaka eto, satria zahay dia mitsitsika isan'andro. Mitsitsika zay hoe agny anareo tany, agny anareo lanitra, agny anareo razana rehetrarehetra. Zay olo tsy manjary amin'ny tany ty, zay olo mangalatra, zay olo magnano raha tsy manjary ampiadiny gasy, alainareo, voninareo. Mazava zay. Hoe zay zany tsy mitomany amena plasy, amena sehatra, amena anay ny tany ty, satria le fahaizana sy ny fahalalana ny asina dia tsy nangatana, tsy nividiana, fa nomeny razanainay avy amin'ilay mpahary. Zay foana teneniko hoe mba tonga avasaina amin'izay nareo, tsy isaka misy zavatra atao eto dia voahelika mihitsy ange ny ara-drazana. Mandeha mampivory ny FFKM, za tsy mikontra ny FFKM, ny CFM sy ny tariny. Organisme afaka miteza olona reo, fa le fototra mba jereo so de resaka ara-drazana no amany olana amin'ity tany ty. Maro zavatra mila amboarina sy arenina eto Madagasikara. Na io resaka fitondran-tena mamoa fady, tsy zay ara-drazana ne manaparitaka ny resaka PD sy ny ino moa lesbienne. Fomba avy any ivelany aparitaka anatin'ny tambazotra sosialy. Fa rehefa miteny marina anao dia mora mihitsy hoe mampitandrina anao ny CIRGN, mampitandrina anao ny ministera hoe aza miteniteny an'ity zavatra ty. Fa les mœurs, les mœurs maninona tsy afaka resahany reo mpitondra sy ny manam-pahefana reo hoe Abdallah, iza mo zo aparitaka, tsy mety amin'ny fotom-pisainana malagasy sy ny fanabeazam-bomma olona, ny fanaparitana reo video olona fahita hoe PD lesbienne dia voamaika mena sehatra. Dia anao ve teny hoe zay fomban-drazana manaparitaka an'izay? Ny système vazaha zay iainantsika zao, ny démocratie ny mamono antsika. Démocratie vazaha, fa fotoana zao mba jereo, zay ne tsy mpanompo sampy, zay ne tsy le resahanareo hoe devoly io, fa zay olo mifahendrena. Aminay aty misy ny fotom-pahendrena, soatoavina, fanabeazam-bony maolona, fametrahana ny marina, ny rariny, ny hitsiny, ary ny fampianarana ny tanora hoe ajao ny tsiny
matahorany tsiny, matahorany tody. Zay zavatra hoe tsy anao no namorona an'io fa manaova zavatra tsy manjary moa anao fa miverina aminao. Karma ho izy mivazaha dia mora amintsika no maneky azy hoe karma existe. Fa raha fataonao hoe tsy nisy tody izy tsy hain'le gasy. Bon, merci aminao zokinaka dadilahy Limanakasy nizarazara hevitrinao ndraiky fomba fijerinao zay mahita situation Madagasikara eto. Tsy adino koa zegny podcastsika ty sponsorisé par Tsing Rouge de agnatin'ny raha jiaby zegny za magnantegna fa za koa kaiky anao magnaraka tsika hikoragna sujet maromaro zegny ndraiky anao mety mazoto fotsy zay. Ya, za mazoto satria tsy ampy amintsika io tsy ampy fampianarana. Tsy haintsika na ohatra zavatra bazika hoe na fiarabagna anao mandeha avaratra anao miditra amin'ny bajaj olo mbola tsara anao zany ravoravo hoe misy ny interaction na olombelona anao mandeha amin'ny lalagna tsisy magnano azafady taloha magnano azafady mba ilalagna tsisy dikan'izay zany ny adidy voalohany agnatin'ny fanovagna na fanovagna ravitry na fanovagna firenegna dia ty jery ainao le mahenjana le teny atsika boka amin'ny sisiny izy tsy ny teny saina fa jery io zany vision jery jery io ato mizaha lavitry zany hoe mila mokonjery fa tsy mokondoha dia mila mampianatra za vonona foagna ary tegna raisiko adidy zay hoe ampafantarana ny fomba sy ny zavatra tokony arahantsika indrindrandrindra moa atsika teneniko atsika amin'ny sisiny atsika laton loatra tsy haintsika ny manahirana atsika rehefa resaresaka jirano sy ny raha tsy manjary mare atsika hoe nisy rano seho teo tsy haiko ino azafady hoe pepetan'izao ny boka naresaka atsika fa ny zavatra hoe tokony zao atsika afaka miteny hoe zay kosa manomboka zao zay anjay an-tanagna ny hoavinay am'izay ho sarotony zay mba tsy isiany hoe ameranay eto voafidy dia asoronareo ny aregnanay eto mba isitrahanay varomagnitry mba hoaninay ny raha jiaby mampiavaka anay ny fonjanahary io mba nenay am'izay fa tsy ararotinareo foagna dia zay masikiny. Anareo mizaha agny zegny io dady Limanakasy zany invité izy nikoragna raha maromaro zay teto dia anareo zegny magnamia jugementnareo surtout zegny fomba fijerinareo zegny satria mahaza sûr fa maro aminareo mety tsy hito fomba fijery aminany koa zegny zay antony ivolanako fa anareo magnamia jugementnareo amin'ny koragna jiaby nataonay teto fa mipodiko ndraiky vidéo ty sponsorisé par Tsing Rouge pisy anareo jiaby.